zay voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fijoroany ajaintsika ihany lelanelana ray metatra mandrosa tititoko anomboka ny fandaharantsika mbola eo ampisangana ihany tsika satria dia tolo tiatrehany tia Aogostra 7 folo aogostra 2 rotaona sahady zay zany a ny joronty rodobe ny mpanohatra ho any demokrasia eto Madagasikara ty isaorantsika Andriamanitra ny tay nanampy nanolo hevitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ary niaro atsika tamin'ny loza maro samihafa tonga etsika am'izao fotoana zao tsy isika ihany fa reo malagasy maro hoe aminareo matoa mbola mitsangana ny RMDM dia noho ny fitahiny ny fanambinany ary ny fiarovany atsika ka dia misaotra anao zay Andriamanitra fa ndreto izahay mbola tsy mitsahatra mangataka aminao koa ary mamindrafo aminay raha nisy tsy fanaraka tamin'ny sitraponao fa tena maniry ko zay raha maniry ary mangataka zay raha mangataka mba handroso ty firenena ity mba hanana ny hoaviny tsingery taona faharoa aminareo nananganatsika ny RMDM androany ary fotoana ihany koa andrefesatsika ny politika anatiny sy ny politika ivelany aza adino zay ianaro zay manomboko zao misy ny atao hoe politika anatiny dia ny eto amin'ity nosy malalatsika ity ivelany fifandraisantsika amin'ireo firenena rehetra erantany satria tsika dia ao anatin'ilay firenena mikambana ao anatin'ny SADC ao anatin'ny COI noho izany zany tsy matseritreritra zay fa tsy eto fotsiny no miady akarona eto laza hoe zay tsy matahotra anareo zay matahotra anareo nareo matahotra ny sezanay nareo matahotra zay tsy tiady anareo ary nareo tokony tsy ady aminay fa hevitra tsy mitovy ny olombelona ny men'Andriamanitra saina fa ny hevitra ny tsy mitovy ka raha milaza anareo mahay nareo zao fotsiny atao voatsaina hoe aza tonga dia le tahotra ny seza aloha natao mibanao an-tsaina marina ny resanareo tsy matahotra ny mpanohatra nareo fa matahotra ny seza nareo nareo zay le izy nefa seza tsy mitondra nareo makaiza matahotra voaka malagasy nareo dia nareo fa tsy matahotra am'izao fotoana zao fa hoe efa tena tsy faly tsy tia hieno zay lazainareo tsony voaka malagasy satria wrong direction amin'ny resaka politika anatiny natao daholo zao atsojay rehetrarehetra zao anakanana atsika za moa zany dia efa taondralahy mihitsy anaova raha zeny fa aty eto nasina niandro taria vavady barena ny reny le misy fantsika reny ny andalana jerevana daholo zay azo jerevana rehetra fa ina mahazo anareo reta nahazo baiko zay ozy izy ireo koa nefa tsy hoe raisitsika fahavalo daholo fa tena izy ko nahazo baiko zay tanterao arala izy raha nikasika ny fiainam-bahoaka fotsiny resahana dia nareo ihany dia efa malala reo olona mijery anareo fa mijery ampitiavana reo vahoaka reo sa tena mankala mihitsy natezitra mihitsy hoe dia zao ve ny fiainana sisy avidina charbon otrinina charbon ny resahako dia zao ny tokony ataontsika tsara hoy aho hoe raha mikasika ny fiainam-bahoaka dia tsy hita tsozy ilazana azy tsy zaka vahoaka intsony ka na iteny inona nareo na ilaza inona nareo na anambara hoany nareo mijaly ny vahoaka malagasy ary tsy misy afa-tsy ny tsy fahaiza amin'ny tatana ihany mampahatra firenena averiky foana zay ny tsy fahaiza amin'ny tatana mitrangeta amintsika amin'izao fotoana zao ary tsy vitana hoe tsy fahaizana fa le tsy fifankazahoanareo ao sy le fisalasalanareo mandray fanapahan-kevitra no mahatonga an'izany raisy reo angaty fanapahan-kevitra tonga dia avy tao anina tonga dia le faso toko tsy tsisy ampatatahotra mihitsy mandray raiso anina raha milaza nareo tsy matahotra anay tsy matahotra any tonga dia raiso zao nanaovako an'ity
fa aza miaro any ianina na ianina na ianina dia zao koa mba asio ihany ny fitandrovana ny aja mamboninahitra ny mamalagasy ny malagasy mba asio ihany ny fitandrovana ny fijerevana ny aja mamboninahitra ny malagasy satria olombelona toy ianao ihany reo olona manana ny fiainana maizy azy teto amin'ny firenena ary olombelona toy ny olombelona rehetra manana ny fahalemeny manana koa nefa ny tena maizy azy ka dia azy araisina sy enjena amin'ny zavatra tsy rariny teny tsora fotsiny tiako resana amin'iny raha ny politika iraisam-pirenena indray dia miankina indrindraindrindra amin'ny politika matotra zay misy atao firenentsika no ahafahantsika manana antoko ihany koa amin'ireo mpamatsy vola venivelony raha vo hitandrareo fa tena migoragora tsy matotra tsy manana maizy azy a ny mpitondra tsy ho avy aty amintsika mihitsy izy satria tsisy mangarahara zay ameny lany dolo nefa tsisy vokatra any amin'ny tombontsombona vahoaka l izy ohatra fitantanana ny covid-19 tamin'ny taona lasa iny dia miala izy lazainareo dolo hoe azo volontsika zao diso zany diso be mihitsy zany ny tombontsoa eno tsara ara hoy aho hoe azo sokajiana maromaro ny tombontsoam-pirenena dia ny tombontsoa ara-toekarena tsy afaka androso mihitsy ny firenentsika raha tsy manana n'le ozatra aloha ny arabolo fa mifampiasana n'le araboza koa nefany dia mila fahaizana fahakingana fandraisana fanapahan-kevitra araka nresahako aminareo teo dia ny fitadiavana ny famatsiana arabolo zany na ny koa arabarotra zay ny antoka voalohany indrindra azahoantsika ny ara-toekarena mandroso ahoana moa no iolanjam-bolantsika io mitotongana manafatra etana dao le hatrany Chine ka hatrany Inde ka hatrany zao firenena rehetra zao fa tsy mba mamokatra mihitsy sika dia mba ahondrana makany zay ny atao hoe balance de commercial tokony fandanja zany a ny entana ampidiritsika sy ny entana voakatsika eto afarana dao dia tokony tsy afarana rehetrarehetra zao zao ahitra rehetrarehetra zao zay iny mahatonga an'io dia mbola misy nylaza ihany ny sasa tsara ny relation tsy ny relation anao personnel any ny ilaina fa ny relation zay tena ahitana tombontsoa any vahoaka ao ihany koa ny tombontsoa ara-teknôlôjia dia milaza tsara mihitsy amin'izao fotoana zao fa tena osa sahirana tsy afaka mampiasa ntsony any reo le fitaovana moderna intsony nyvoaka malagasy satria lafo dia lafo loatra ny euro na ny dolara tiana resana amin'izany dia hoe tsy takatra izy ireo ntsony miasa miaraka amin'ny firenena ny velany noho ny volantsika zay tsisy valeur antsony tena tsisy ntsony ny valeur volantsika ao any koa ny fiarovana aza lany andro mandany vola amin'ireo hoe miaro anaty foatra zao aza matahotra ianareo re olona na izy zany a tsy anareo ie ny ainy na manam-bola betonina ary nareo fa manaova fotsiny marina ataovy zay mba mamoditra anao amin'ny olona ny anao mangidy beko rehefa mamoditra amin'ny olona anao reo olonareo ihany miaro anao fa ny anao mangidy be isan'andro zao misy tady amona misy amony zao anao satria misy tsy mety eo mba ataovy zay mba maro mba hoe mamoditra man'olona ka raha mba mandeha dia mitetehaka ny olona mba noho izany zany a mila fahaizana mihitsy io hoy aho hoe ny ara-teknôlôjia zay no tsy maintsy ilaitsika amin'ny fiarahana amin'ireo le firenena venively satria zareo fa lasa lavitra ny fiarovana koa ny vahoaka amin'ny alalan'ny vaksiny fa misy mpiaikady sy tetikady maro samy hafa azo hoentina amin'izany fa ny mahazatra antsika rehetra dia hoe mandeha diplomatie ahoana nandana ny diplomatie anao ka nanay ambassadeur raha tsy any anatiny izy amilazanao fa manana ambassadeur zao tsika any Chine any Japon aiza misy ambassadeur any Washington nefa any misy banque mondiale aiza misy ambassadeur any New York nefa any misy ny zava-dehibe ny fananantsika maso ivo zay ny atao hoe maso ao ivo na aty arytsika dia malala zany raha misy malagasy misy manjo azy dia reo chargé d'affaires na ina atsy Afrika atsimo nefa tsika ao anatin'ny sadeka olona tsy misy mahazo azy avy aty no roana andany anao mipetraka zay misy anao na ny Paris na ny anina fa nanao tsy mety sao dia voaentsika loza
dia iraka ohatr'izay le tokony manana maizy azy ireo tamintsika nitondra teo raha misy manontany any fa hoana naizako an'izany zangy atao e tao a malala tsara ireo ambassadeur ireo a no miezaka mitady an'izay varotra lalam-barotra ahafahantsika manondrana netana ty makany ahafahantsika vidiny entana any a makaty misy izy aminareo ny paikady tsy maintsy hovainy ala izy ary tsy maintsy manaraka ny contexte na ny zava-misy tsika dia ny paikady ataontsika am'izao fotoana zao a tsy maintsy misy a ny lara-pahamena ho ataontsika ataontsika tampanohatra na milaza ary izy ireo hoe tsy matahotra antsika zay tsy mampaninana ny tsy atahoranareo fa ty resaka aminareo zay sy laza aminareo zay hoe tsy mety le ataonareo tsy mandeha ny fampandrosoana ny firenena tsy manaraka tsara zay protocole misy aty amin'ny fatriny Ocean Indienne aty amin'ny fatriny Sadek zay natao hoe protocole zany natao hoe manara-penitra fa tsy ty ataonareo ty protocole ny Sadek zao dia misy 8 ao anatin'izany a reo hoe momba ny fitsarana rehefa tsy afa-po ny malagasy eto na mivahiny mpiandraka eto dia lasa izy makany amin'ny Sadek hoe zao aby ny lalana tsy maintsy atao a procédure mba hampanarahana ny protocole ny Sadek ny fitsarana eto Madagasikara tsika nlaza zay izay tsy mila nareo fandaninareo mandehany de ohatran'izany koa ny raisem-pirenena dia raha ohatra zao ny resaka tamindrareo ny tsemaraina mba ahoana ny fijerinareo anay fa ilaza amin'ireo vahoaka reo a zao fotony ozy aloha atao fijerovana ny ain'ny olona ampafantaro azy a fa ho avindray le tsindrona faharoa amin'ny vaksiny mba hirovana azy fa any Madagasikara mbola ambany de ambany de ambany fa ny olona tratran'lay variante delta io 7 isan-tsatony vokatra ny olona tsy nanao vaksiny daholo matoa sa nisy ny teny président mandeha manao vaksiny any efa zavatra tsy haken'ny frantsay ty azafady tateorina tonga dia nanankizy dia efa ny haken'ny frantsay dia ho anareo mpandraharaha tsy afaka mandeha makany Paris tsony ianao zao a raha tsy mitondra n'iny le ino ty izy le pasy iny pasy filazany azy pasy sanitaire ka zay mantsy tiako resany hoe tsara mpahafantarina ny vahoaka daholo zany ny mpandraharaha fa tsy nareo rehetra mahitahitany fantatra iny nareo fa afaka manao vaksiny any ambadika any dia la zao ny marina zao ny zavatra tokony fantatritsika koa ny fitondrana malagasy eto am'izao fotoana zao a dia samy milaza daholo fa hoe tsy fantatray mazava ny programme anasanareo a sy ny politique générale de l'état anareo zany hoe inona ny politika anao inona tsika ohatra zao politika andrareo any Ethiopia Soudan ary Egypte dia hoe amatsy any ohatrany jiramaty amintsika électricité andreo firenenreo a dia manao barage any an'Nil manao barage manao toadrano ngeda be izy manana politika dia dam satria inona ny antony amin'le fivovan'ny toetrandro a dia tsy maintsy ny rano aloha ny asorena tsara ho an'ny mpamboly enoinareo ty nisy olona tonga avy any amin'ny districtny Andramasina dia ozy izy président misy olona manjatony na amina rivona akory ary tsy namboly vary intsony izy a fa tsy manana masom-boly dia ray zay dia inona ho any ataonareo vo tamin'ity herinandro ty a dia mba te hiresaka aminao zay hoe na dia masom-boly fotsiny ary aloha menanay tena ontsa mihitsy ana dia tambary jerena fotsiny satria zany a tonga lay orana tsisy ny vola satria lany zareo ndraiky io le masom-boly zany ny tokony ataon'ny mpitondra manao zay ampiroboroboana ny fambolena sy fiompiana satria le daholo inona ny tsy jerevana an'izany zany ny asan'reo gouverneur reo tsy araky ny lalam-panorenan'ireo fa tsy nitabataba fotsiny renany ery reny jerevany reny dia anjarantsika milaza amindreo hoe zay nyresahako amindreo le olona tonga teo hoe zao ny tokony ataonareo aloha aza mitsahatra mihitsy reo miresaka amin'io le miara-manonjy io fa novaitsika ny fandehany hoe misokatra ho an'ny olona rehetra mba halalana ny zavatra misy iainany ihany za zao vao niainany olona avy an'tsiro mandidy loza dia tenenao hoe zao ny zavatra mazy satria niza naoviana ary naiza rehefa miteninareo a tsy mitsahatra enonareo ihany ny farany ary reo olona le maso ivoreo a mieno an'io fa tsy hainao rery za rery ny tabataba etso fa aloha tena le zava-misy any am'le toerana mihitsy ny tantarain'le olona dia rehefa miteny izy hoe gaga fotsiny a hoe misy olona maka an'le akizy a na maka an'le ray aman-dreny mpiandrompy a lasa mbanimbo lasa an'kio le olona tsy lasany dolo any izy rehetra
inona tsony natao dia ty hiteny aminareo hoe isika tokony manana tsara zay paikady zay tia resaka fety satria ireo le fankalazantsika nitsingery-taona ino tsara fankalazana faly zany tsika mankalaza ny tsingery-taona ny faharoa taona ny mandrefitsika zany inona zavatra vitatsika zavatra vitatsika lina be nareo mijoro foantsika tsy natahotra mpanohitra tsy miditra n'la zavatra maloto tany sika dia makasitraka sy milaza aminareo hoe tena nafinaritra ny araka taminareo tena ilazana fa olona misaina mpanohitra fa tsy manao mpitolo fotsiny na manao etraketraka fotsiny diso be za fiserenareo zany fantatra fa tena miandro fotsiny hoe inona ny erreur na inona ny fahantsoana mety ataony reto tsy ho azonareo amin'izany mihitsy zahay satria nahoana firaisakinanay reto antoko aorinako reto hoe jereo reto izy azo hitanao reo a filohan'ny antoko politika daholo reo hoe solidarité mba ataovy mihitsy ny zay mba tena iarovana sy ilazana amin'izy ireo ny zavatra misy satria indray izy ireo ndraindray ndraindray ho aminareo misy fitaka sy misy fandripandrika eny hoeny dia mila tohananareo izy mila tohanantsika izy dia misy mba nisy tamin'izy ireo resaka tamin'ny président ary ianao fa tsy matahotra orangaty rehefa manao politika ny ianao misy fanapahan-kevitra raisinao maty ho anao ny reo razanay taloha azao zany tsisy mandeha aloha amin'ny fotoana zany fa zay matahotra nareo minona reo dia misy milaza indray fa ianao ike fa nahazoazo taona eny ko reny ny tena mandaitra be zaoko reny ny tena mahay tsy hoe mantoko atena tsy mbola hiteny aminareo fantatrareo tsara fa atsoatsy ohatra ny inona no avy eo tena ilaina fahaizana fahendrena fatahoran'Andriamanitra zay ilaina fahaizana hoy inona atao hoe fahaizana fahaizana ny politika anatiny politika ivelany mba hahafahantsika miaro ny vahoaka malagasy faharoa ilaina mahavita azy tsara tsy be resaka miaraka amin'ny olona mba ho mamim-bahoaka ary indrindrindrindra le fahatelo fatahoran'Andriamanitra satria zay fatahoran'Andriamanitra zay voaloam-pahendrena voaloha tsy le jejojejo sy miseseho eraky ny any reny mahavita an'izany angera ohatra anao an'le izy fa tsy mety zany fanatrehetena ny zavatra lehibe indrindra ny fanatrehetena ny ambanivohitra manana ny fahendreny fa tsy tantany ambanivohitra fitahana sy anaovana lainga rehefa mifanaraka dia mifanaraka zany ny fiainana noho izany zany milaza tsara mihitsy hoe sao dia verynareo fa tsy miteny reo ambanivohitra reo nareo le tany tsara eo ao am-pony zany hoe dia raha mbo nisy niaro anay koa na mbo nanampy anay tamin'izany ambioko zany le semany zany re resahako zavatra tokony azo atao mihitsy manampy azy amin'ny farany zay tsotra tsy lafo akory le izy le vidin'le ambioka dia ohatra zao nisy nanafatra hoe mba hanafaraka ren'lay tongolo mena nge zay président nanafara avy any Afrika Atsimo izy le be dia be n'le union mena fahalerina zany za tsy nanao n'iny zay fotsiny nafara koa tia teny aminareo zany zay fotsiny dia mampiova fiainan'le olona fa tia teny aminareo mijoroa mandrakariva aza matahotra nareo milaza marina aza matahotra nylaza marina marina foana ary sarotra miady amin'ny marina dia zao tsy isika natao ampitahotra andreo na ireo na ampitahotra atsika fa samy manana stratégieny paikadiny fahaizany fahalalany fahakinganiny dia raha misy nyteniko any dia hoe ka zay ohatra zao ka zay ohatra zao adaninareo any ary sady tsisy direction tsisy fahafahapo mba azo mivoaka inona raha ny direction tsika n'le programme général de l'état zao e inona hoaizanao inona tsika aneo fisaorana fakasitrahana ao anareo fa tamin'ilay fivoriana zay nataontsika tany amin'ny bypass dia nanao an'inylay fehi-kevitra iny tsika na résolution iny efa voalaza tao anatiny tao daholo ny zavatra angatahntsika sy ilayntsika dia nohy tsara raiso tsara iny any iny fa tena vahoaka manontolo ny lazan'iny fa tsy za le olona avy any amin'ny faritra mihitsy sy ny avy aty amin'ny
misy atsika ty no nanao zezaka atao mba isin'ireny feikevitra reny marina iny ary tena azo ampiarina tsara mihitsy reto zavatra tokony atao fa misy fotoana dolo zavatra rehetra ka sao de misy miteny any ambadibadika any hoe eny enareo ohatra zao hitanareo tsara io afa avy eo e fa samy manana stratégie eny eo tsy hiteniteny aminareo mihitsy ara tsy fantatra tsara hoe inona tokony atao za zao nanontaninareo androany dina zany miaro ny ain'ny olona aloha nataoko miaraka amindreo le communauté internationale reny amin'ny vaccine rehefa velona izy a atao zy amezana sakafo azy tsy zanahary akory ana olona ka anao miracle mandagny zany fa tsy maintsy malala tsara ny tokony atao tsy mamitaka ny olona ary farany mba ahafahantsika manatanteraka tsara ny asantsika de manankina ny asantsika hoe manankina aminao zay andriamanitra mba ame tolotsaina izay pitarika mba ameny tolotsaina amin'ny alalan'ny fanahy masina na inona finoatsika ary ameo zay mba hanaja ny ray sy reninay reo mpitondra anay na mpitondra fivavahana zany inona tokony hanaja ny reny sika satria reny olona fa voaositra reny tsy maintsy ajaina tsy maintsy mieritreritra foana manao zavatra fa tsy etika atahorana de lasa manaonao foana ery ka de mino aho manantena aho fa omba atsika mandrakariva andriamanitra ary mijery atsika de zay zany zavatra tiako resanareo hoe misy ny tsy fahaizana mitantana mihitsy eto am'ty firenena ty ary zany mahatonga antsika ohatr'zao tsy misy vision na vina ary tsy misy rispo mihitsy ho an'ny vahoaka satria tsy hisy tombontsoa anazy fa kajikazy politika daholo sy langelanga sy fitapitaka daholo ny ambadika ireo efa leo ny olona tsy tia enitsony eto ampamaranana ny amaranako de zao mandalo fahasairanana ny firenetsika ary ilaina vonjena aingana diaingana diaingana ny vonjena zany tsy maintsy ny ainy aloha koa sa izy sika mijoro sa izy tsika miteny ireo zay hitatsika fa tsy mety rehetra mianjady eto firenentsika entany malagasy rehetra mba hatsiaro saina na ireo le milaza hoe zay tsy matahotra lalazao eny inareo nge tsy atahotra anay e fa nareo matahotra ny sezy anareo de lasa manaonao foana ina moa samy malagasy hoe mifampatahotra eto tsy zay ny politika ny atao hoe politika de politika madio miainga amin'ny fahamarinana miainga amin'ny fandresen-dahatra miainga programme anasa ka oka sika zao zany mba anao fanambo mihitsy hoe tsy maintsy tanteratsika ny fangalana amin'ny fahefana vitatsika fa zay matahotrnareo dina natao hoe fahefana ny fahefana tsy hoe ny président de république rery fahefana hatrany any chef okotany hatrany be ny tanàna hatrany amin'ny reny fahefana be ny tanàna tsy maintsy eritreretintsika tsara hoe ahoana nanampianandreo a zay ny tsy maintsy ivondrona atsika aza vela azo laky etsony na azo vany etsony zany hoe alatraratra zany lesona lehibe hitatsika ny fangalan'ny doublon iny noho zany nitandrina daholo tsika rehetrarehetra de okotsika samby ilaza tsara mihitsy hoe isika rehetra tsy maintsy mailo amindreo le fanisana ny vahoaka sy le fanilikiliana atsika ireo efa mikonikonina mantsy izy araky ny filazandrareo ao amindreo Nations Unies efa milaza izy zao hoe miomaninareo miomantsika zay rere midema rehetra rody be ny mpanohitra ho an'ny démocratie de Madagasikara milaza zareo hoe misy olona ho avy aty hiasa iaraka amintsika anytanteraka tsara fahamarinana anisan'ny resaka andresahana atao ka oka asika mba hanao fanambo mihitsy atanteraka tsara ny feikevitra le feikevitra enina ambe folo iny ahafahantsika manao tsara ny fahamarinana eto de samy tahin'Andriamanitra e de ho avy tsika amin'ny herintaona ankalaza e de ty le hira rahantsika manao ty le fihavanana mahafinaritra Tena
Afaliana tokoa Monsieur le Président satria zava-dehibe tokoa ny firenena iray izany Chine mpanohitra izany ary indrindra Andriamatofoloha sy anareo mpiambana amin'ny RMDM ny fahasahiana ny joro nandritra izay fotoana izay ary mbola fahasahiana ijoro mandritra ny fotoana rehetra satria ny tolona tsy vitandray andro fa eto isika rehetra anambatra ny hery matoky manomindy ianao Monsieur le Président sy anareo rehetra tompona andraikitra eto fa eto izay parlementaire iazona ny tongony ary tsy emotro aneo hevitra ny député tiako Madagasikara mety vitsivitsy ihany zahay ny tonga aty fa nefa kosa misy fiteny malagasy zay zay mahay mihaino tsara isika amin'ilay fiteny malagasy hoe ohatra ny rambonombo tapaka fohy nefa enjana tompoko lasy tompoko vary vitsy nefa afaka manakoakoa eo anivon'ny ateny meram-pirenena izany solombavambahoaka tiako Madagasikara zany samy havanana avokoa ary tahaka mipampangolahy anaty katsaka ka zay mivoaka babany avokoa tia avokely aloha izy ireo ary zay no ela Andriamatofoloha fa ny iamaranana ny teninay dia engane izany rodobe mipanohitra izany tsy ho solafaka raha ometehana tsy ho potraka raha omeo kiraro fa anao tahaka ny rano eny ambotovondrona ka fahavaratra ho tonga maro ny havana ririnina angitsy manaranara isandratra ambony eto Madagasikara sara tompoko lahy makasitraka tompoko vavy Niarana anaiky mipivory fa mandehany amin'ny lalana tsy tokony izorany ny firenena latsaka anatin'ny fahatrana lalana ny vahoaka malagasy ka miatraika hatrany anaty volan'ny tokantrano tsirairay ny fahasahiranana tena rendrika ny firenena manjaka ihany koa ny didijadona sy ny raha-matahora eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena tsy mipetraka intsony ny demokrasia sy ny tanitandalana ary voahitsakitsaka ny lalam-panorenana koa rehefa niaran-dinika ny mpivory dia ny fanaiky fa tsy azo avela ho rendrika ny firenena ary dia mamoaka izao fehi-kevitra izao voalohany noho ny fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny tsy fanajana ny fianianana izay natao no milaza hoe anaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana dia takiana ny fialan'ny filohan'ny repoblika izany dia antoky ny fametrahana firenena tandalana faharoa ravana ny lalam-panorenana ary atomboka ny fandiniana ny lalam-panorenana vaovao andraisan'ny rehetra anjara mba hidirantsika any amin'ny repoblika fahadimy fahatelo takiana ny fialan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka hosoloana mpikambana vaovao izy ireo izay ny mpitsara ny tokony hifidy azy araka ny traikefa ananany avy mba tena haleo tena izy ireo miaraka amin'izany ihany koa apetraka
ny rafi-pitsarana tena mahaleo tena. Faefatra, takina ny fametrahana ny demokrasia sy ny fanajana ny zon'ny tsirairay aneo hevitra malalaka sy hanao famorim-bahoaka. Sokafana ho an'ny rehetra ka tafiditra amin'izany ny mpanohitra, ny hainao manjery mpanjakana dia ny RNM sy ny TVM. Fahadimy, averina amin'ny asany amin'ny fitandrona filaminana dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fiarovana ny tanindrazana iombonany ny miaramila sy ireo mpitandro filaminana fa tsy atao fitaovana politika sy herim-pamoretana intsony. Fahenina, takina amin'ny famoahana tsy misy atakandro ny gadra politika rehetra. Fahafito, takina ny fanaovana laharam-pahamehana sosialim-bahoaka mba hanamaivanana amin'ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Fahavalo, takina ny anaovana laharam-pahamehana ny famoronana asa ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ny orinasa malagasy madinika sy salatsalany izay tena manome asa haingana ny vahoaka. Atao laharam-pahamehana ny fanodinana ny akora misy eto atoerana. Fahasivy, tsy maintsy ampitomboina ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina na ny énergie renouvelable. Fahafolo, atao laharam-pahamehana ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny fanarenana ny foto-drafitrasa amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny famatsiana zezika sy masomboly azy ireo. Faharaiky ambin'ny folo, avaozona ny rafim-panabeazany eto amintsika ka tafiditra ao anatin'izany ny fananganana sekoly, fanofanana amin'ny mpampianatra ary ny fampitaovana ny sekoly rehetra, averina ny instruction civique any an-tsekoly. Faharoa ambin'ny folo, atsaraina ny lafiny ara-pahasalamana toy ny fampitaovana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny tompom-pitsaboana rehetra mba ahafahana miatrika ny valanaretina rehetra toy ny Covid-19, ny pesta, ny tazomoka sy ny sisa sy ny sisa. Fahatelo ambin'ny folo, amin'izao ady amin'ny Covid-19 izy dia takina ny fanaovana vaksiny ho an'ny daholo be na ny atao hoe vaccination de masse mba ahafahana miaro ny ain'ny malagasy rehetra ary anarenana haingana ny lafiny ara-toekarena. Fahaefatra ambin'ny folo, takina ny fanaovana audit ny famatsim-bola nampiasaina tamin'ny ady amin'ny Covid-19 tamin'ny taona 2020. Fahadimy ambin'ny folo, takina ny fanatsarana sy ny fanaovana ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola mpanjakana ka mafisina amin'izany ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sahampandraraha-mpanjakana rehetra aty amin'ny Foibe ka hatrany amin'ny faritra sy ny komuna rehetra. Ary fahaenina ambin'ny folo farany, takina ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba hisian'ny fampandrosoana mitovy isa-paritra na ny ataontsika hoe développement équitable. Natao teto Antananarivo ny fahaefatra amby 20 Jolay taona 2020. Dia alidatika do mufamtia anabalanatsika sy anamarinatsika zany fankalazantsika ny fotoanany tsiketoanany
tena ahafahantsika mijoro tanteraka mampanohitra atsika fa tsy matahotra izy anitsy